Mana va manokana retsika eto amin'ny feon'ankizy androany dia tsy iza fa ny présidente ny Soro Optimiste International Mansoa Tanarivo. Fa miarabanao zay tonga soa eto amin'ny feon'ankizy madame présidente. Za koa dia faly miarabanareo rehetrarehetra tonga eto amin'ity centre ity dia miarabany ankizy ihany koa dia miarabanareo mpitantana ny centre. Ny antondrianay dia voalohany hitondra ireto namanay Suisse avy any Dilambato ireto hijery amantatra hoe ohatran'ny ahoana zany centre Anosy Zato izay vao namboarina izay. Dia araka ny tsara mampafatapatatra kely ny ampijery ny tokantrano sy nefa elaela ihany ny Soro Optimiste no niara-lesa tamin'ny akany fitahiana azonao lazaina sy mba ampahafantarana kely ampijery ny tokantrano ve zany. Ny Soro Optimiste aloha voalohany indrindra dia fikambanana vehivavy manao asa soa, indrindrandrindra mikatsaka ny fanatsarana ny fari-piainan'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny ankizy vavy. Dia raha tadidinao dia tamin'ny taona 2006 itsika no mifankafantatra voalohany, dia tsy izy zany fa tamin'ny fitondran'ny Ramatoa mbola tiana izy no présidente tamin'izay fotoana izay. Dia nahita izy fa ny centre akany fitahiana dia centre tokony ho ampiana tokoa satria mikarakara ny ankizy izay mienjienjy eny amin'ny arabe, ka mba ahafahana manangona ireo ankizy ireo, manatsara ny fianarany, manatsara ny fari-piainany dia ianao no mikarakara izany voalohany indrindra. Dia mendrika tokoa madame mbola tiana tamin'izany no présidente raha atao ny fanampinanareo. Dia nitoy izany nandritra hatramin'izao tsika 2024 izao, ka ny partenaire-nay izay tena miara-miasa aminay ary tena mahafa-po tokoa ary mino fa nareo koa dia torak'izay feno fisaorana an'izy ireo. Dia tsy izy akory zany fa ny club suisse mibady ragaz sy club suisse ny Lucerne izay tonga eto amin'izao fotoana izao Ramatoa Anabette izay mikarakara indrindrandrindra akaiky dia akaiky ny fiaraha-miasantsika. Eny atoko. Inona kosa mba hafatra omeny any an-tokantrano izay mahita an'izao fandarana izao? Ho antsika ny tokantrano mahita izao fandarana izao dia mba miangavy indrindra fa aty anaty tanàna aty dia misy olona tena tsara sitrapo, mila fanampiana lehibe dia lehibe izay mikarakara ankizy maro be, 490 enfants amin'izao fotoana izao. Mila fanampiana izy ireo na amin'ny fianarana izany, na amin'ny sakafo izany, na ara-pahasalamana izany, ka dia mba miangavy indrindra ny rehetrarehetra izay malala-tanana, izay mba mitsinjo satria amin'izao fotoana izao dia fiaraha-miasa ny lehibe dia lehibe indrindra, dia miangavy an'izay malala-tanana izay mahatsapa fa tokony hanao adidy amin'ireo ny angarany vintana, dia mba ho avy andondom-baravarana aty amin'ny Monsieur Alex aty amin'ny centre akany fitahiana aty Anosy be, dia mba hanampy sy hanome izay fanampiana kely voatsirambin'ny tanana nefa kosa mety mahasoa. Sotranao ny feon'ny ankizy dia mino fa mbola ho avy eto amin'ny plateau ny feon'ny ankizy ilay ianao. Anolotra zanam-pandarana vetivety aritsika dia iverina eto amin'ny plateau.